sy mitsidika ny tokantranontsika indray zay ato amin'ny seny amin'ny alalan'izao fandaharana olo-pirenena ho izao. Tsy mandry andro, tsy mandry alina tokoa ny seny sy ny raitra mangaikana amin'izao vanim-potoana ny fanomanana ny fividianana ifandimby eto amin'ny firenena izao. Arak'izany ny seny dia miezaka hatrany mba hizotra araka ny tokony ho izy sy hangarahara tanteraka ny fizotra an'ireo fividianana izay fandimby eto amin'ny firenena ireo. Dia ho jerentsika bebe kokoa ato anatin'ny fandaharana ny fiasa mangarahara ny seny amin'ny zotra-pividianana izany. Miezaka manomana fividianana ao anaty mangarahara tanteraka ny seny mba hikendrena ny filaminana sy ny fitoniana eto amin'ny firenena. Manana ny heviny ny mpanao politika amin'izany fitantanana mangarahara ny fividianana izany. Seny zany amin'izao fotoana izao voatery miasa amin'izay lalàna eo am-pelantanany fa zahatra tsapana kosa nefa seny dia miezaka ny seny zany manao an'le fampahafantarana an'le lalàna ka izay finiavan'ny seny izay dia azo tokafana fa zavatra fantatra koa dia hoe limité izy za mino araka ny voalazan'ny kabarin'ny présidente eo fa raha hoe ny zavatra tena mba dedaviny zany dia hoe élection transparente mba ho atokisan'ny rehetrarehetra mba ho inclusif tsy hisy tsony ny crise post électorale sy ny indrindrindrindra mandritra ny fividianana mahita fa cohérent le zavatra ataony. Tokony ataon'ny seny manohy alohany zao le information zao mako ahafantarana ihany zany hoe seny tsy topokevitra de A à Z ao anatin'ny fanatanterahana ny fividianana fa ny apahany ihany no azony atao zao. Dia ny faharoa dia mangataka ihany koa mba hisian'ny pression hoe ny seny antsika any amin'izao fotoana izao ka za observateur fa formena mikasika ny observation ary efa nanao observation na élection na tany velany taloha observateur amin'ny COI sy ny OIF fa nilazaiko anareo fa raha ny fahefana menan'ity seny antsika ity nge ka tsy misy tsisy fa dia mitantany élection dia miacheminer document dia zay tsy afaka akory izy manao arbitrage électoral any amin'ny toerana misy azy any. Fomba iray ametrahan'ny seny mangarahara ny sehatra hifampidininy izay iarahan'ny seny amin'ireo mpiara-miombona antoka sy ireo mpisehatra amin'ny fividianana rehetra eto amin'ny firenena toy ny mpanao politika, fiarahamonim-pirenena, mpanao gazety, ny sampandraram-panjakana. Ny dingana amaritana ny fangarahara ny zotra-pividianana izay sahany ny voameram-pirenena mahaleo tena amin'ny sahana ny fividianana dia voalohany indrindra eo aloha ny fametrahana ny sehatra ifampidiniana na ny cadre de concertation izay iarahan'ny seny amin'ireo mpiara-miombona antoka sy ny voakasiky ny resaka fividianana rehetra eto amin'ny firenena. Eo ny mpanao politika, eo ny fiarahamonim-pirenena, eo ny mpanao gazety, eo ny sampandrarahampanjakana rehetra sy ny fiarahamonim-pirenena indrindraindrindra ihany koa. Ao anatin'io sehatra ifampidiniana ho amin'ny zotra-pividianana sy ny fanatanterahana ny fividianana eto Madagasikara io no ifampiresahana, ifampidiniana, anomezany rehetra ny tsikera, anolorany rehetra ihany koa ny sosikevitra ho fanatsarana ny fividianana eto Madagasikara. Ao anatin'io sehatra io ihany koa no ilazan'ny seny ny asa rehetra izay ataony ary zany rehetra zany dia ao anatin'ny mangarahara tanteraka. Ny manaraka dia noraisin'ny seny ho zava-dehibe ny serasera satria ny serasera no fototra zany mangarahara zany. Eo ihany koa moa ny fametrahana ny tranokala ny seny izay azony rehetra jerena ka ahafantarany rehetra ny zavatra ataon'ny seny. Adidy lehibe sy manan-danja tokoa arak'izany ny sahan'ny seny. Izany indrindra no mahatonga ity farany manokatra varavarana amin'ireo rehetra izay vonona hiarahasa aminy mba hatomombana tanteraka ny zotra-pividianana. Manomboka amin'ny fandrafetana madio ny lisy-pividianana izany fiaraha-miasa izany, fanabeazana ny olo-pirenena no fividianana ombana andraikitra ary tsy mifarana raha tsy amin'ny famoahana ny voka-pividianana vonjomaika. Ataony fanatanterahana izany tanjona iombonana amin'ny fangarahara izany mba hisian'ny filaminana sy hitsonjovana hatrany ny fampandrosoam-pirenena. Dia izay ihany koa mahasakazona tolotra ho anao tamin'ity androany ity, ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoana anao hatrany ny seny isaky ny talata sy ny alakamisy eto amin'ny televiziona malagasy. Veloma tompoko.